misy vorovoro ny ao an-taninarivo renivohitra ao ary mandeha ny resaka etsiroa manoloana anilay raharaha cocktail molotov ary nivoaka tamin'ny fahanginany moa ny kolonely izay voasaringotra tao anatin'izay raharahana cocktail molotov teny amin'ny pak 67 hektara izay ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakana amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay rehefa nahita isan'andro tsy ampindrela moa isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono na mantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity nitenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny ankamoaka izay nataon'ny kolonely anankiray izay voasaringotra ao anatin'ity resaka raharaha cocktail molotov ity no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto antso tolo-tanana zaza nisy nanome asidra marary ka mila fitsaboana maika zazalakely efatra taona ibe manjaka Fredon ka mila fitsaboana maika nisy nampisodra sidra ity zaza ity raha ny nambarany rainy ary efa nandaniana valo tapitrisa ariary ny fandidina izay natao taminy mbola betsaka nefa ny fitsaboana izay tsy maintsy ho atao ka mangataka fanampiana avy amin'ireo izay malala tanana ity raim-pianakaviana ity avy any ambilobe ny fiavian'izy ireo ary tonga nanohy ny fitsaboana any andrenivohitra any saingy efa lany ny teo am-pelatanana tsy misy havan'izy ireo raha ao an-Tananarivo araky ny fanazavany ilay raim-pianakaviana fa olona iasany eny Andavamamba no nampiantrano azy ireo laharana finday ahafahana mandefa fanampiana amin'izy ireo dia ny 038 08 097 76 amin'ny anarany Njakalaza Akram io no laharana ahafahana mandefa fanampiana ho azy ireo zay tsara ho marina fa efa misy faritra nodidina eo amin'ny lankibon'ity zaza ity eo amin'ny havia saingy tsy azo lefa ny sary mba tsy hanafitohina diso tafahoatra tena efa nivadika biby ny olombelona amin'izao fotoana izao ary misy ireo olona izay tena manao saim-biby no sady ratsy loha no ratsy fanahy satria zaza kely avy mba omenao an'izay asidra izay mba hosotrony mba fon'olombelona ihany ve no manana toetra tahaka an'izany eo amin'ny haratsin-dalana indray tsy roany mandidy mainty rano iny tena ratsy ny lalana afaka efatrandro ny mpandeha vao tonga any amin'ny toerana noho ny faharatsiny iny RN1 bis izay mirefy 406 km eo ka manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana izy ireo amin'izao haratsin-dalana izay misy amin'iny RN1 bis iny amin'izao fotoana izao mba hijerenkaiky an'izay mety ho vahaolana amin'ny fanamboarana izay lalana izay fa tena mijaly ny vahoaka eo amin'ny lafin'izay fivezivezena sy ny fitaterana izay andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny resaka raharaha cocktail molotov fantatra mantsy amin'izao fotoana izao fa olona 30 no voasambotra noho ny raharaha fametrahana cocktail molotov teny amin'ny 67 hektara sy teny Antanimena 4 aprily lasa teo iny ary isan'ny voasambotra ao anatin'izany ny vadina manamboninahitra kolonely anankiray taorian'izay fisamborana izay mantsy dia tezitra ny manamboninahitra kolonely anankiray ka nanao ampamoaka ity kolonely ity izay fantatra amin'ny anarana hoe Rakotomamonjy Patrick izay voarorohy amin'izay resaka raharaha cocktail molotov izay teo amin'ny Vla Pradon teny Antanimena teny feno mpanao kolikoly manodidina any Andriamatoa Andry Rajoelina ka anisan'izany ny mpanolotsaina ny manokana Mamra Vatomanga sy ny ministry ny fiarovam-pirenena General de Corps d'Armée Savelo Lalamonja Delphin araky ny nambarany hatrany engane Andriamatoa filohan'ny Repoblika sy ny Prime Ministra tsy hiaro azy ireo ho izy izao tsy atan'olona kriminely fanadihadina tsy mbola nisy tamin'izao tontolo izao ny hoe manamboninahitra ka Julahy no manatrika fanadihadina izay kriminel fantatra amin'ny anarana hoe Andry Bemaso araky ny nambarany hatrany komonte natao mba hamelezana iny resaka cocktail molotov iny satria saha mijoro sy saha niteny ny kolikoly avolenta misy ao amin'ny hôpitaly miaramila Soavinandrina ny tenako araky ny voalazany hatrany
dokotera efa malaza amin'ny kolokolo izay mpampiditra gadra ao anatin'ny hôpitaly efa nitoriny commandant du groupement ary efa nakizaka tany amin'ny personnel nefa nisy notinidina indray mikasika ny famerenana azy andray ny marary izay fantatra fa baiko avy amin'ny ministera ho iatrany ny fanazavany ity kolonely izay voasaringotra amin'ity resaka raharahako hôtely molotov ity fotoana izao hanadiovana ny firenena mahantra ny vahoaka malagasy ny asanay ny fianarana nataonay nefa alikalofana kolokolo sy fikambanany jolay ho an'ny tanindrazana araky ny voalazany hatrany taorian'izay fanambarany ity kolonely Patrick Kitimo dia taitra sy talanjona avokoa ny rehetra satria tsy nisy nanampo an'izay ankamoaka nataon'izay ary maro ihany koa mametra-panontaniana manoloana an'izay fanambarana izay nataon'izay amin'izao fotoana izao amin'ny manao hoe zavatra tena misy marina ve izany rehetra izany sa inona no tena ao ambadika an'izay fanambarana nataon'ity manamboninahitra kolonely rakoto mamonjy Patrick ity tao anatin'ny ilay horonan-tsary izay miparitaka eran-tambazotra Facebook amin'izao fotoana izao nahavita ny aritra ary nahavita ny andry tao anatin'ny fotoana lava ity kolonely ity vao niteny ary nanao an'izay ankamoaka nataon'izay moa ve tsy afaka nataony efa trany am-piandohana izany fanambarana rehetra izay nataony izany sa efa ny andry ho voarohorohy amin'izay resaka cocktail molotov izay vao niteny amin'izay an'izay zavatra rehetra no tany sainy tao anatin'ny ilay ampamoaka izay nataony izay sa rehefa voatohindohina na ihany koa rehefa voasambotra ny vadin-defomandriny izay izy vao tapa-kevitra hiteny an'izany rehetra izany izay mbola tsy fantatra mazava moa ny tena fahamarinana izany rehetra izany amin'izao fotoana izao satria mbola ao anatin'ny fanaovana fanadihadiana tanteraka na ny mpanarabaovao na ireo manam-pahefana rehetra manoloana an'ity fanambarana izay nataony kolonely Patrick ity itsy andanin'izay ihany koa dia miandry any Andriamatofiloha hanao fanambarana mahakasika an'izany avokoa ny rehetra amin'izao fotoana izao satria fantatra fa hivahiny amin'ny hainao manjery malagasy Andriamatofiloha amin'ity androandroany ity raha toaka misy ny mahamarina an'izay voalazany ity manamboninahitra kolonely ity ahoana sy ahoana no mety ho fandraisana andraikitra ho ataony ireo izay tompona andraikitra mahefa eo anivony izay gouvernemanta sy ny Andriamatofiloha izay raha ohatra ka diso moa izay rehetra voalaza izay dia mety ho ahoana sy ahoana ny ho avy n'ity manamboninahitra kolonely izay voasaringotra amin'ny resaka cocktail molotov amin'izao fotoana izao ity izay no masaka azona rosy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa